Famiantoko ny fahasalaman'ny mponina ihany koa ny fihinanana sakafo madio ka isan'izany sy ny hena madio azo avy amin'ny laboratoire na ny famonoan'omby madio. Arak'izany dia azo toerana famonoan'omby vaovao sy manara-penitra ny ao Mahajanga voalohany araka ny vokatry ny fitsidihana nataon'ny ministry ny fiompiana Andriamatoa Bary Rafatrolaza tany an-toerana tamin'ny fiandohan'ny ity volana ity. Efa ny toerana radio ny teknisian'ny ministeran'ny fiompiana hijery ny fanatanterahana izany asa izany. Vaovao tanteriny Rivara Vonarivo. Afindra ny toerana famonoan'omby ao amin'ny quartier laboratoire ambany Manjary sy Mahajanga izay hita fa tena tsy manara-penitra mihitsy. Nanome tokony ny ministry ny fiompiana Dr Rafatrolaza Bary Emmanuel fa ho tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy izany fanavaozana izany. Ny 12 Jolay lasa teo dia tonga tany an-toerana ireo teknisianina avy amin'ny ministera ny fiompiana hijery ny foto-drafitr'asa avaozana izay natolotry ny olona tsara sitrapo ao fiofio Mahajanga. Eo am-piandrasana io laboratoire vaovao io dia nivory ireo teknisianina avy amin'ny ministera Foibe, ny komina Mahajanga voalohany, ny solontenan'ny fikambanan'ny mpivarokena ary mpandraharaha tao an-toerana fa ho diovina tanteraka raha-petraka ny lamina rehetra mikasika io famonoan'omby ao Manjary Soa io. Isarak'izany ny badge sy ny maillot izay olona afaka hiditra ao ka ny polisy munisipaly no andrindra nisy andamina ny asa rehetra ho tanterahana. Noho ny fangatahany ben'ny tanàna Mahajanga tamin'ny fandalovan'ny ministry ny fiompiana tany an-toerana dia hanamboatra fampiakaran-drano fisotroan'ny omby vaovao ny komina Boanamary Fokotany Maromiandra. Natao izao fanavoazana foto-drafitr'asa izao mba hisorohana ny fahafatesan'ny omby, hisonjovana azy ireo amin'ny maintany, ho fanatsarana ny taranaka sy ny sakafony, ho fiarovana ny biby fiompy amin'ny aretina ary ny hamatianana ny mpiompy malagasy mba ahazoan'izy ireo tombontsoa amin'ny fiompiana izay ataony.